falmerabantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andronio itya dia manonona fiadanan'ny tompo dia falmerabanao ihany koa nahatratra an'izao taona vaovao 2024 izao. Tsisy rendremany toromaso aloha vonina tsara iain'ny tompontsika. Amen. Androantsika dia misaotra ny tompo fa manana fotoana indray mbola afana manompo ary oziny raha laha teo hoe zava-dehibe tokoa zany hoe nitotona lahady lay taona vaovao lay faindohan'ny taona afahantsika tena hoe mametraka dieny voalohany sady hoe iza no hitondra ny fiainantsika. Indray izy io raha lasanabavy ohatrany hoe mandeha ho azy ao anatin'ny tontolo-piainana hoe iza moa nitondra fa nitompo ihany fa eny atsefatsefany eny dia eny sy tsapa hoe iza ny tena te hitondra marina, iza ny tena te hitondra marina dia tena zay tokoa ve le zavatra ho apotsika. Dia androantsika dia misaotra ny tompony eny amin'ny fahafahatsika mbola fampizara ao anatin'ny fotoana foya an'izao afatra anio izao. Tao anatin'ny vavaka dia rehefa nieritreritra hatry ny omaly hoe inona ra zavatra hotoriana eo anatrehan'izany zavatra zany. Efa mipetraka aloha zany le lohateny hoe avelao izy nitondra, avelao izy nitantana, avelao izy no anjaka, tsy izay tianao fa izay tiany, tsy izay mety aminao fa izay mety aminy. Fa eo anatrehan'le izy amin'izay dia manomboka mieritreritra hoe de inona zany dia ahoana ny fomba hitondrana zany dia inona ny afatra ao anatin'izany. Tao anatin'ny vavaka eo aho meny tompo alezy dia andao mba hifampizarana kely zay afatra izay. Vonina ve ianao atsika maky teny atao ambokiny Efesiana 5 no misy azy Efesiana 5 no hojerentsika. Ary ny andiny fa 12 ankatra amin'ny fa 4 20. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy tompo. Ianareo vehivavy manekeny ny vadinareo tahaka ny anekenan'ny tompo. Fa ny lahy lohan'ny vavy dia tahaka an'i Kristy koa no lohan'ny fiangonana. Ary izy no mpamonjy ny tena. Fa tahaka ny aneken'ny fiangonana an'i Kristy no aneken'ny vaviny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Amen. Dia andao ampitsika izany atao amin'ity ndalatsotra masina anankiray Korintiana 2:12. Ary vakitsika ny andiny fa 7 sy ny fa 10. Toy izao mivakan'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Nefa hoy izy tamiko ampoanao fahasoavako fa ny heriko dia tanterahina amin'ny fahalemena. Ka dia mankasitrako ny rehareny amin'ny fahalemeko mba hitoeran'ny herin'i Kristy amiko. Koa dia finaritra aho amin'ny fahalemena, amin'ny fampahoriana, amin'ny fahaterena, amin'ny fanianjehana, amin'ny fahantrana noho ny amin'ny Kristy, fa ny fahalemeko no fahatanjahako. Amen. Amen. Ozy izy le Efesiana 4 teo mampianatra izy mikasika ny ohatrany hoe vakina voalohany le izy dia hoe lehilahy mpivady. Fa ny realitean'izy io dia eo amin'ny andiny fa 20 ve misy an'izy 20 dia milaza izy hoe zava-miafina lehibe zany fa milaza ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana.
zany hoe ity teny zay ambaram-paoly zay ohatrany hoe resaka hoan'ny mpivady ity dia ny tena marina dia resaka Kristy sy fiangonana. Eo mantsy nisy na dia mpanompon'Andriamanitra ary nametraka fanontaniana hoe fa manina moa zany Paoly mialatsiny amin'ny fomba fiteny frantsay hoe se permettre mampianatra mpivady nefa olona tsy mahalala zay fiaina tokantrano ao akory, nefa tsy mahalala zay fiainan'ny mpivady ao akory. Dia zay ny valiteny miresaka ny amin'ny Kristy sy ny fiangonana. Fa na izany ara aoka ny lehilahy rehetra samy ho tiany vadiny avokoa. Androany ny tenin'Andriamanitra raha lasianabavy dia tsy tenin'Andriamanitra mifanaraka amin'izay mazatra atsika rehefa taona vaovao. Tsy mifanaraka mihitsy amin'izay kolotsaintsika kristianina indrindraindrindra ty amin'ny fiangonana zandriny amin'ny vanim-potoana vaovao tahaka izao. Fa ny mahazatra ny fiangonana tahaka izao isaky ny janoary sy ny febroary dia toriteny mikasika n'inona? Tsodrano. Tsodrano. Ary ny tsodrano dia zao. Ny tsodrano dia tsy atosaka arak'izay tian'ilay mpitsoka rano fa arak'izay tian'ilay olona nambarana anazy. Zay natao hoe tsodrano. Zany hoe raha hitsodrano ahy ianao dia mba mila fatapatatra hoe inona ny ilaiko. Fa tsy hoe za efa manambady mbola hotsofinao rano azo vady. Fa tsy maintsy mifanaraka amin'ny besoin-ko no zavatra avoaka ny vavanao. Raha sahirakirana dia nitsodrano ilaiko zany amin'ity taona ity, hiala amin'ny fahasahirananao io ianao. Zay natao hoe tsodrano. Ary raha efa manamanana dia nitsodrano ampifanarahana amin'izay mbola hitombo mihoatra lavitra. Laha tsy azonao tamin'ny taona lasa ho azonao amin'ity taona ity. Zay natao hoe tsodrano. Fa ny afatritsika androany dia mifanohatra tanteraka amin'izay satria tsy izay tiako fa izay tiany, tsy izay mety amiko fa izay mety aminy. Satria maninona? Za dia fiangonan'Andriamanitra, ianao dia fiangonan'Andriamanitra, isika dia fiangonan'Andriamanitra. Ary zay ambaran'ny apôstôly Paoly atao anatin'ity Efesianina toko 5 ity dia nampianary mipetera ihany koa an'ny vehivavy rehetrarehetra. Ny vehivavy izy dia aoka tena olona amin'ny teny frantsay soumise, eo ambany fahefana. Tsy mety amin'ny vehivavy indrindra amin'izao taonjato iainantsika izao. Taloha zany pastera, manimba anay ianao, manimba ny fivelaranay zany zavatra teneninao zany. Za nge mahaino ihany ne, za nge mahaino ny vadiko, za nge nianatra noho izy, za be taona noho izy, za be expérience noho izy, za manao zao, za manao zao, za miasa lavitra noho izy. Izy mipetrapetraka ao fotsiny. Fa mifampianara amin'ny tenin'Andriamanitra eto dia mametraka ny fiangonana mihitsy hoe ianareo vehivavy maneke ny vadinareo tahaka ny anekena ny tompo. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahak'izay ihany koa Kristy ihany koa ny lohan'ny fiangonana. Ny fiangonana dia eo ambany fahefan'ny Kristy, ny fiangonana dia mandray avy amin'ny Kristy. Raha fiangonan'Andriamanitra sika tonga dia mialatsiny amin'ity resaka androany ity, tsy tsodrano ny ilainao fa soumission eo ambany fitondran'Andriamanitra. Fietrena eo ambany fitondran'Andriamanitra no ilainao amin'ity taona ity, fa tsy tsodrano. Tsy lay lalana tianao sy lay mahafinaritra anao hoe mba tiako zao mba ohatran'izao. Tsika rehetra reo samy manana ny tiantsika daholo. Na vehivavy tsy manana ny tiany. Fa ny tenin'ny apôstôly Paoly ao anatin'ilay izy dia zao mihitsy ianareo vehivavy maneke ny vadinareo amin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa ny lahy ny lohan'ny vavy. Tsy midika zany akory hoe didijadona ny tokantrano, fa midika zany fa misy toerana ny tokantrano. Misy toeran'ny lehilahy izay napetraka ho lohany, ary misy toeran'ny vehivavy izay napetraka ho mpanolo-tsaina, izay napetraka anaiky, izay napetraka hanohana. Fa ny mampikorotana tokantrano be dia be ankehitriny, na le toerana mifamadika, na mitovy ny toerana misy an'izy vavy, na le vehivavy zany miakatra ambony dia le lehilahy atao ambany. Dia isaky mihetsika kely ndazo lohany taniako madamo.
ka aloha resaka amin'ny madama afa le respect za koa manao an'izay ka aloha iresaka amin'ny vady koa fa afa mihitsy le zavatra ao anaty mihitsy ny hoe vo misy zavatra kely dia efa matahotra efa eninao mihitsy ny hoe le vehivavy ny depasy an'le toerana mikorotany tokantrano raha mitovy ndray le toerana misy loha anankiroa ao misy loha anankiroa ao samy teo ato samy teo aroa matsiaro fijona vavolombelona anabavy anankiray zay aho hoe samy paster izy mivady samy paster izy mivady pastera raha lehilahy pastera raha vehivavy fa tamin'ny fotoana anankiray tena nanapa-kevitra mihitsy le anabavy hoe nampianarina ny fitorinany amin'ny filazantsara sy ny azo fijaliana tena nanapa-kevitra izy za idémission dia niala-tso paster izy dia nanaiky ny fifehezany raha lehilahy niala teo amin'le loha même tête dia nidina tao ambany ny tenin'Andriamanitra mampianatra eto tahaka an'izay ihany koa ny fiarahana amin'Andriamanitra raha voaloha anankiroa raha voatsika ny miakatra ambonin'Andriamanitra dia imposé tsika amin'Andriamanitra ny zavatra tiatsika sy mahafinaritra atsika Jesosy io le ohatran'izao le ohatran'izao le ohatran'izao raha vao mitady foana isika hoe aizany lalana tanteraka an'ilay fievitro aizany lalana tanteraka an'ilay sitrapoko lay metimety amiko lay afako manao an'izao lay afako mavita trano lay afako makatsy lay afako makany an-dafy lay afako mandefa ny zanako mianatra lazany ratsy tsara zany fa zay ve ny planin'Andriamanitra zay ve ny sitrapon'Andriamanitra tsara zany ay tsara zany avita trano zany zay koa mba maniry anao an'izany fa zay ve ny planin'Andriamanitra ary eo amin'izay ny atao hoe soumission na dia tiako ary fa tsy planin'Andriamanitra dia manaiky an'ny fitondrany zay zany aloha raha nomeny tompo tany ianao vita le tany azo le tany natao mifototra tapitra hatreo ny tantara tsy manam-bola ntsony anaovana ny toyany eo amin'izay no mipetraka le hoe izy no mitondra fa rehefa tsy Kristy no mitondra dia hitady moyen rehetrarehetra ianao anohizana an'io zavatra io fa rehefa Kristy no mitondra na hatreo amin'ny fototra ary misaotra Jesosy vita fototra tapitra ny vola ho dia raina mandrakizay ny anarana eo zany tsika aloha tsy haintsony io fa zao ny fantatro na hijanona eo ary io na tsy hitohitsony ary io fa tapitra hatreo le izy anao ny fitondrana enao no manao zay tianao atao za tena milazanao fa zavatra farazay sarotra zany amin'ny olombelona satria ny olombelona dia karazana zavaboary izay mitady vahaolana foana 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 mitady foana izy hoe aiza no metimety tsy afaka ato izy dia hitady ato tsy afaka ato izy dia hitady ato ary eto amin'izay no miditra ilay Korintiana faharotoko faharoa ambin'ny folo zay nivakitsika teo izay tahaka nytao tsy misy ifandraisany amin'le Efesianina toko 5 satria manino i Paoly apôstôly izay singa anankiray ao anatin'ny fiangonan'Andriamanitra dia niarira ny zavatra sarotra sy manahirana zay tena tsy rariny raha ny tena fomba fijery tsy resa-bolagna ny problema amin'ny Paoly eto hoe tsy resaka fitahinany ny olany Paoly ka hoe mba afaka mandefitra any amin'izany tsy resaka hoe tsy mivangy le 13e mois tsy resaka hoe tsy vita le trano tsy resaka hoe tsy azo le nirino fa ny vatana mihitsy no misy ataky ny vatana ary etontsika manao rapport kely manao fampitahana kely ny tantarany Joba sy Paoly fa Joba tsy nanaiky an'izany zavatra zany tsy nanaiky an'izany zavatra zany Joba nandritra ny toko manomboka voalohany ka hatrany faraka fahavalo amby 30 tao anatin'ny fiainany tsy d'accord amin'izao aho Joba tsy rariny zao manjoa azy ao tsy mety zao manjoa azy ao iza koa le mpaminany anankiray nalefa n'Andriamanitra tany Ninive iny Jona tsy nanaiky koa izy ny zavatra mitranga aminy tsy mety zany fa ahoana no alefanao ao any Ninive inge fahavalon'ny Israely i Babilôna inge nambabo any Israely ny mpaminany inge maty daholy Ezekia ny mpanjakana inge ny vonoany ny mpanjaka amin'ny Babilôna fa ahoana za no alefanao andeha hitory teny any Ninive hoe mibebay ianareo fa raha tsy zany fa tonga dia ataovy maty Andriamanitra aza sinan' zany hoe raha tsy zany hoay tonga dia petao lay fon'olombelona tsy manaiky soumission tsy manaiky fietrena fa mieritreritra sy mamakafaka hoe inona ny rariny tokony ho ay Andriamanitra
dia mitondra n'ilay rariny tokony ho ahy ao anatrehan'Andriamanitra, dia mitaraina sy mitalao eo anatrehan'Andriamanitra. Atovy ty zay ny problème ny testamenta taloha raha lasana bavy. Testamenta taloha tsisy an'izany ianareo vehivavy manekeny vadinareo zany, tsisy an'izany tahaka ny Kristy, tahaka ny fiangonana manaiky an'i Kristy zany. Fa amin'ny testamenta taloha ianao misy olona tsy manaiky ao manam-pahoviana, Andriamanitra meo rariny atao voatran'izao favaliko, atao voatran'izao ihany, dia lasa le olona mpisinga verset fotsiny tonga dia misambotra mba ataovy koa ny anahy Andriamanitra. Tahaka ny Davida, tahaka ny Solomona, meo rariny koa Andriamanitra. Fa ny tantaran'i Kristy sy ny fiangonana manaiky an'i Kristy amin'ny zavatra rehetra, tsy amin'izay mety amin'ny any, tsy amin'izay mahafinaritra azy ihany, tsy amin'ny lalana misosa, tsy amin'ny lalana mahafinaritra, tsy amin'ny fahasalamana irery ihany ka hoe rehefa tsy salama dia tsy anaiky anao, tsy amin'ny fitahiana rery ihany. Mora ngeny manaiky rehefa mahazo fitahiana. Mandeha aterony ampafolona, halleloia, tena ataoko tena 20% mihitsy amin'ity indray mitoraka ity Andriamanitra. Fa rehefa sahirakirana mora rehefa hoe mitosaka ny ao aminao dia tenenina hoe ndana mba vonjeo le rahalahatsy, manana vary ray gony ianao, mba vonjeo 3 kapoaka izy, atraisy meko taoko 3 sy tapa mihitsy amin'izay ferinao 2 kilao. Fa rehefa 2 kapoaka ny ao aminao ka hoe meo azy ny 2 kapoaka, dia ahoana ny fandehany? Fa ity resaka ity fiangonana manaiky an'i Kristy, tsisy fampanantenana ao ambady hoe dia rehefa meko ny ray dia raisiko amin'izay le mpanjaka voalohany toko 720 tsy ho lany ny koba ao ambata ary tsy ho ritra ny diluilo amin'ny tavoara. Zay ny teneniko hoe ty sain'olombelona ty tady lalana foana io hoe dia ahoana, ary mitady tombotsoa foana io, aizany tombony ho anay ao anatin'izany. Zay mahatonga ny filazantsara, ny fendohan'ny filazantsara, tsy maintsy ny fandraisana fitiavan'i Kristy aloha. Tsy azo ny fiangonana atao, tsy azo ny vehivavy atao ny manaiky ny lamy zavatra rehetra raha tsy misy fitiavana voarainy vehivavy io aloha ao anatiny ao. Zay mampatonga ny afatrafatra mihitsy no anareo mbola tanora, jereo tsara zay tokony ho arahana sy tokony hierahana. Fa raha rabe zany hoe manaiky amin'ny zavatra rehetrarehetra zany nefa jentilisa be vadinao, loza be zany, gorilla be vadinao nefa hoekena amin'ny zavatra rehetra tahaka manaiky ny tompo, zay mihitsy ozy Paoly. Fa loza be zany, hiaritra ny fahoriana rehetrarehetra ary matsiaro ny tenin'Andriamanitra mihitsy amin'laza hoe tena ho amin'ny nofo vidy an'izany zavatra zany. Eto ny tenin'Andriamanitra manambara sy miresaka amintsika vahoakan'Andriamanitra. Tsy mety amin'ny olo-kafo zao, fa ny olombelona ordinaire sy ny olo-kafa rehetrarehetra dia ny mety aminy dia zao anao hetsika izahay dia misy takalon'iny, takalopatsa vidim-pihinanana. Raha katoy ihany izahay dia mba meo fampanantenana aloha fa ny eglizy eto raha lasiana bavy Efesiana 5:10. Fa kio ray manontolo eo tsisy fampanantenana ninina, tsisy. Tonga dia ianareo vehivavy manekeny vadinareo tahaka ny anekenina ny tahaka ny fiangonana manaiky an'i Kristy fotsiny. Tonga dia ianareo lehilahy tiavo, tonga dia tsisy limite, tonga dia tsisy exception tiavo rehefa ohatra zao. Asa tiavina kosa fa mamindra fo kosa fa micomprendre anao hoe dia ny an'ilay vehivavy ihany koa micomprendre anao hoe tsy anaiky azy ianao amin'izay lalana zay. Fa tena hoe amin'ny zavatra rehetra dia takizay ihany koa fiarahana amin'i Kristy. Hitondranao Jesosy amin'ity taon'ity, amen. Atolorin'ny tananao dia lasa ho aminy hoeto amin'izay tianao. Tena matsiaro mihitsy nefa tsy moramora nge fitondran'io Jesosy io. Misy fotoana ry zalahy tena hoentin'ny tompo eny ampovoan'ny ranomasina. Za tena matsiaro an'ilay resaka mihitsy hoe Jesosy ange raha lasiana bavy no ny teny tamin'ny mpianatra hoe andao isika ho ery ampita. Io nga rainy io dia mahafantatra tsara fa raha alina dia hetsika io rano io, ary hetsika be tsisy ohatr'izany io, fa mbola teneniny ihany ny mpianatra hoe andao tsika ho eny ampita. Reto ry zalahy reto zany ohatra ilay ankizy kely tsy mahalala ninina fa dia bonaika be fotsiny ho any ampita honay hoeto daholo ny entana, ndao no ho any ampita. Nidirany ty sambo kely voizina meondana ozy izy, mbola tsisy tonga saina ihany ao anatin'ilay izy hoe votohina moa ondana zany tiazoko rahalahy meondana hono izy, hay ty atory izy zany fa reraka avy nitory teny, lasa izy natory.
avelany mihitsy ny mpianatra atreo zay atrehanareo am'izay daotsika ho iny apita fa teo daholo am'izay zavatra rehetrarehetra nytranga fa zavatra miseho anatin'le izy na de feno onjany rano ary na de na ilikiliky ny milofefika azy ny sambokely fa Jesosy ao anatiny foana zay zavatra mahafinaritra rehefa tolotra ho azy ny fitondrana za tsy migarantiranao an'le lalana fa za migarantiranao ny destination fa tsy maintsy tonga ianao tonga ry zalatery apita tao ampovoany kosa aloha tena ty foty tena nikorotana oatra reny nijery Argentine France reny mihitsy ny tena fahoana ihany izy ty ny sasany manampimaso isaka 2 seconde Andriamanitro maty sa tsy maty le izy nge sady tia fantatra ny maty sa tsy maty ny tapenana ny maso tsy ahitalizy zay le tsy mazava amintsika olombelona fa tena ohatran'izay mihitsy ny fitondran'Andriamanitra izy mitondra de zay ary eto le zavatra nitranga tamin'ny apôstôly Paoly netiny Jesosy am'izay izy tany amin'ny andron'ny Israely ny problema ny Jehova sy ny Israely à chaque fois de zao reo Israely reo tsy manaiky soumission amin'Andriamanitra zany mihitsy mangeta eto reo de menimeny nono reo de menimeny mahazo sakafo reo de falifaly mitsinjatsinjaka vetivety avy eo ndray memeny to manamana foana tony foana ve zany ny fiainana de tsy mba misy formula hafa mihitsy ny ve zany maninona zahay raha mba hiverina ny Egypta ihany any misy tongolo de any misy hena le hena amin'io tsy hohanina fa fofonina fotsiny zay nye le tatare teo mba volanin'ny farao ry zalatsain'ny farao mahandro hena eny mety tsy ferana aloha mba nisy nangalagalam-pinana ary fijeriko azy zay na tsy arovany zareo amin'ny farao tany mba misy angalaram-pinana fa aty tsisy angalaram-pinana mihitsy fa le fofokena amin'ny farao fotsiny no eno sokafa ny farao ohatran'izao zany ny volany kopahany ohatr'izao zany ny fofony zany fa ny Israely tsy nanaky ny fitondran'Andriamanitra mihitsy de ripaka izy ny farao ripaka izy sasenao fiangonan'Andriamanitra tao anaky ny fitondrana hoentiny ianao rapitso ao anaky ny fitondrana hoentiny ianao rafakapitso zay hitondranao zay tatananao mietsika ny sambo mbola ato aloha ianao de zay ny zava-dehibe ry tompo mila fefiky ny alondrano ny sambo kely mbola ato ianao ary iny tantara ray fa le tantara anankiray koa hitanao le Jesosy matoto iny le tantara tsy ne nanao matoto iny izy mbola ngiara iny koa ny nandefa mpianatra tamin'iny ozy izy lana aloha miondrana ny sambo dana mandeha miontsika zay fotsiny miontsika raha zary zala mba tsy matimatikoloana any eo or zala ohatra ny tadidiko lizy naniraka andre mandeha iny saiky ny dirandoza tamin'iny za aloha iandry eto tsisy ny eto fa vo maniraka ngia Jesosy misy raharaha zay ao ampovoany ao misy olana zay ao ampovoany ao fa ao anatin'le izy le eglizy manaiky foana zay nge mampatonga le izy ondry azonao fa manintsika ny ampitahina amin'ny ondry ny ondry nge manaiky na irahanao aiza na irahanao efa lavaka zao taritinao ny ondry ndao miditra ao somatsara izy fa raha biby hafa misaina no entinao io saka hoentiny eo tsy rangotiny ianao ampahireziko ely le raha lasaina bavy akaikinao tsy saka se hoe ondriny Jesosy se hoe tsika ondrin'Andriamanitra manaiky ny fitondrana amarantsika ao anatin'ny 3 minitra rehefa manaiky ny fitondrany amin'izay tsika inona zavatra nitranga tamin'ny apôstôly Paoly ozy izy Paoly ato amin'ity Korintiana 4:12 ty rehefa nanaiky izy tamin'ny voalohany izy be fanontaniana be fa maninona Andriamanitra fa maninona no misy iraky satana tsotro zao avela amelany nofoko fa maninona no mangataka kanefa tsy misy valany mihitsy le izy fa ngave za mbola tsy ampy any ny fanoloratiko tena fa ngave mbola tsy ampy any ny fafoizako ny zavatra rehetra fa ngave mbola tsy ampy any ny fanagadrana fa ngave mbola tsy ampy any ny fanaovanako tsinotsinona isaky mihetsika fa arakaraky ny tiavako ny hafa vo mainky akahalan'ny hafa ary le fitiavako ny fiangonanao de mbola misy problema toy izao ihany manjoa ozy izy Andriamanitra resaka tamin'ny Paoly amin'ilay Korintiana 4:12 hoe ampoanao ny fahasoavako ampahireziko kely le namanao akaikinao androany de lazao azy ampoanao ny fahasoavany amin'ity taon'ity hoe amen azavaiko kely ao anatin'ny 2 minitra ny atao hoe fahasoavana tsy avy amin'ny fototeny hoe soa
diso ny fandikana teny malagasy an'io fahasoavana io fandikana hoe fahasoavana de grâce asan'Andriamanitra any anaty io fa ny atao hoe fahasoavana zay ambary eo le ampoanao ny fahasoavako le grâce n'Andriamanitra fa ngamo grâce zany misy iraka satana vela zany tsy ngamo soa tiako lazainy ngamo soa zany zany soa zany inge zavatra mahafinaritra zany soa zany zavatra mamelombelon'ainy zany mety tsara amin'ny fiainana zany fa le fahasoavana zay avelan'Andriamanitra hiasa ao anatin'ny Paoly kosa eto dia ao anatin'ilay fahoriana ao anatin'ilay atsarotra jerenao amin'izay fa amin'ny fotoana amin'izay le eglizin'Andriamanitra ilay fiangonan'Andriamanitra manaiky an' Jesosy Kristy ho mpitondra sy ho mpitatana na dia tsy takatry ny atidohany ara ny fomba fitondrany averiko eto ary toizako ihany koa le resaka teo zay ny ilana ihany koa ranabavy malala isany hoe rehefa manambady dia zanak'Andriamanitra satria io zanak'Andriamanitra io misy asan'Andriamanitra mety tsy tena intelligent be io mety tsy tena lalitsaina be io fa rehefa zanak'Andriamanitra ny lehilahy vadinao misy asan'Andriamanitra ao anatin'io dia misy taridalan'Andriamanitra ao anatin'io dia eto ny zavatra zay teniny tenin'Andriamanitra amin'izay dia milaza mieriko tanterahy amin'ny fahalemena amin'ny fotoanany eglizy midina eo ambany fifehezan'ny Kristy ary manaiky zay le hoe miankohaka lentara lazainy rahalahy teo tsy resaka hira milamindamina tsy resaka hira mitolokoloko tsy resaka émotion be mitosatosaka be mandoalika Jesosy eo sasa misaotisaoty maniditsidina miankohaka mitsongolo batita sy ny sisa rehetra zany everiny io miankohaka zany fa mivoaka eo izy mpanohatra be mihitsy tsy manaiky aza manaiky zany mampiasa leana tsy manaiky raha tsy tahinao ay tsy zany ty raha lasy anabavy fa ngazy lazainy Jakoba dia ho atao daholo ho angalarinao koa zany ny fizokiana voasotra amin'ny baiboly inge zany mba reso ny zokinao rehefa alao mba ho anafa meko voanemse hoe zay koa tenena ka efa samy ho atao ihany zay rehetra voasoratrako mba ataovy koa zany zay fa ny Kristy sy ny fiangonany manaiky ny fitondrany ety aho Jesosy hoeto asandratra ao aho dia misandratra ampietrehana ao aho dia mihetro fa hoeto aho dia rehefa nanaiky Paoly dia misy fahasoavana amin'izay miasa any anatiny any fantatrao ina ty fahasoavana ty ao anatin'ilay ady sarotra fa ozy izy Paoly ao anatin'ilay andininy fafolo hoe finaritra aho tianao ve no finaritra amin'ity taony ity antany kely le namanao tianao ve no finaritra amin'ity taony ty ianao nge afaky notahina fa tsy finaritra sa tsy resy lahatra amin'izany nareo afaky notahina ianao fa tsy finaritra tsy mahazo tsirony ianao amin'le izy ianao no manana ny zavatra tsara indrindra fa tsy hitanao ny tsirony ianao no manana vady bogosy indrindra fa vo mainka fahoriana ho anao le izy izaka izay vehivavy miresaka sao everinao fa te azo vadinao daholo nefa ny olona mba miarabatsotra fotsiny hoe bonjour mana koa zao raha manao hoe manahoana fa tsy zany bonjour zany le izy zany endrika zavatra tsara nefa tonga any aminao tsy arak'izay akory fa ilay tantarany Paoly eto kosa fahoriana fa mitondra ino fafinaretana fiainana mahafinaritra zay mihitsy le ambara finaritra aho tsy niala lay ataky tsy niala lay fampahoriana tsy niala lay tsilo fa mahafinaritra ny fiainana ao anatin'le fahoriana mahafinaritra ny fiainana mbola ao anaty sambokely mbola topatopa ny alondrano ny sambokely fa mahafinaritra ny fiainana ny aina ao anatin'ilay olana fa mahafinaritra ny fiainana mbola tsy mivoaka ny vola fa mahafinaritra ny fiainana zany natao hoe miaraka amin'i Jesosy zany natao hoe eglizy soumise fiangonana manaiky ny fitondran'Andriamanitra mahafinaritra ny fiainana matoa zany tsy mahafinaritra ny fiainanao dia maninona misy tsy fanekena ao alay fitondrana misy miady be ao ary raha vo mbola miady any anaty any tsy tafavoaka zany fa eto Paoly manaiky an'izay le izy dia nomena fahasoavana izy nomena averiko eto natao hoe fahasoavana fafinaretana ao anatin'ilay ady zay misy fifaliana ao anaty ianao rery miatrika azy eo fa misy fifaliana ao anaty satria misy soumission misy fanekena ao am-ponao
Amen. Voarainao ve izay afatra zay androany manekeny fitondrany amin'ity taona ity. Zay tiany fa tsy zay tiana. Amen. Taontsika hitsangana amin'izao fotoana izao dia nomboka hivavaka tsika. Tanao na reny fitsanganany reny ary tena fanekeny reny. Fiankohofany reny ao anatrehan'Andriamanitra hoe tompo zay tianao, zay mety aminao, zay mahafinaritra anao. Tsy zay mahafinaritra, tsy zay metimety amiko, tsy zay metimety amin'ny fisainako, tsy zay metimety amin'ny eritreritro fa zay tianao rery ihany. Mantsika nira hoe je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Menao fahazonao ny dikan'izany hoe manolotra izany androany. Jesosy malalo misaotra noho ny amin'ny zavatra rehetrarehetra. Misaotra mampianatra anay fa raha tamin'ny voalohany afany tao an-tsaina dia nomenao pirofo fa miteny aminay fiangonanao ianao, miresaka aminay fiangonanao ianao. Androany atolotra eo anao ny fitondrana. Ataovy mihitsy mivavaka ao androany, aza miandrira, aza maika nihira fa tena tolory azy ny fitondrana amin'ity androandroany ity hoe raiso Jesosy, raiso. Tsy anao kajikajy be a, tsy eritreritra be a, tsy tondra ny nofinofiko fa ny nofinofiko angefa fantatra hoe mahafinaritra angefa fantatra hoe fa androany manaiky mihitsy ahako, manaiky an'ilay fifehezanao a, manaiky an'ilay fitondranao a, miondrika ao anatrehan'izay tianao a, zay planinao, zay mety aminao rery ihany Jesosy malala. Zany izahay fiangonanao androany, ny fiangonana rery ihany ny afaka anaiky an'izany, fa ny olombelona tsotra amin'izao tsy mety amin'izany, fa lay azony tompony ihany no mety aminy, lay tsy mahafaty antoka azy irery ihany zay foana ny mety aminy. Fa ho anay fiangonanao kosa dia manolotra ny tenanay ho eo ambany planiny Kristy, ho eo ambany fievitry Kristy, ho eo amin'izay mahafinaritra ny Kristy, ho eo amin'izay tiany Kristy. Enina dia hitondra anay ho amin'ny zavatra izay heverinay fa tsy tsara zany, ho amin'ny zavatra izay heverinay fa ratsy, ho amin'ny zavatra izay heverinay fa fampitehana sy faravana. Fa ny eglizy androany manaiky an'ilay fofombadiny, ilay ny fofo azo vadiny. Ny eglizy ny Kristy androany manolotra ny tenany ho fehezina, ho tapahana, ho amboarina, ho karakaraina, ho tezaina ho amin'izay tiavan'ilay vadiny azy. Misaotra Jesosy. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi Jésus. Pour toi Jésus. Nós lazawe un parfum de valeur. Zany fanlura tena nao mietro. Zay natao hoe embokamanitra eo anatrehan'Andriamanitra. Ny embokamanitra eo anatrehan'Andriamanitra tsy volanao, tsy ny asanao no embokamanitra, fa ilay fanoloran-tenanao fehezina ho entiny amin'izay tiavany azy. Je suis à toi Jésus. Je suis à toi. Doi Lazare, prends mon âme. Prends mon âme. Prends mon cœur. Oui, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, Seigneur. Mon cœur est à toi. Ah, tout à toi. Dans la tanana miaraka sika androany de laza. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur,
est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Doi tundra la fanatsa, la yempramancha. Parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je suis à toi, Jésus. Dans tout le tawazare, comme un cœur, je te donne tout. Dans il a savé, comme ma vie, me voici, je te donne tout. Alléluia, tout pour comme un cœur, je te donne tout. Et prends ma vie, prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. A tout le Taïwan, nous mon banaïreta. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Atau jika malefa kafara parani, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Alléluia, alléluia.